ray masinao misaotra anao zahay amin'ny fisiny tony mety ah youtube tony ataoko hoe tena fitaovana lehibe mihitsy ho an'ny asanao sady gratuit no accessible ho an'ny olona maro satria eto zay dia afaka mizara fampaherezana afaka mampita zay ato am-ponay manao témoignage mitantara mizara ny expérience zay iainanay miaraka aminao eto koa zay dia afaka mandray fampianarana maro be ireo mpanomponao eto avy amin'ny firenena maro tsy tambisaina ny toriteny ny fampianarana ary reny rehetrarehetra reny dia tonga ty aminay mahay maim-poana hita amin'ny masonay reny ny sofinay ary indrindraindrindra dia maro sy be dehibe amin'izy ireny dia tena mahakasika ny fotoko ary tena isaorana ianao raha io amin'ny fonay manontolo ankehitriny ary dia mbola hitinay eto ampelantananao izay zavatra rehetra andeha ho resahana eto aoka nefa nanao masina raha io mba ho amin'ny tsirairay avy amelabelatra anazava ao anatin'ny sainay ao izay afatra sy fampianarana tianao raisinay androany amin'ny anarany Yesoa Hamasiara amen dia faly miarabanao sady manasanao ihany koa hiaraka eto sika hiaraka iresadresaka momba ny hoe ateraka indray naître de nouveau inona izany antsoina hoe ateraka indray zany inona ny zava-miafina inona ny mistera finosiny zany hoe ateraka indray zany azonareo ve ny fanontaniana voalohany zany dia hoe inona ary mahatonga anahako ny safidy ny oloha hevitra hoe ateraka indray io fa maninona ny sujet hafa ny resahana hitanareo le loha hevitra tena hoe le manitikitika ny sain'ny olona reny ohatra hoe ny fahombiazana eo amin'ny fiainana rehefa eo ambany fitain'Andriamanitra ohatra koa hoe ny fahasoavan'Andriamanitra dia manananao amin'ny fahatrana fa maninona ny sujet ohatr'ireny hitanareo ny olona amin'izao ny anazy ny tiany le miaino an'ilay zavatra mahafinaritra ny sofiny au lieu de mikatsaka hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra tia no resahana amiko jereo nge fa raha vao resaka prospérité dia reny no miinteresen'ny olona azonareo ve raha vao reny resahana tonga dia mirongatra be ny kilina vetivety dia feno ny fiangonana fa atsika tsy amin'izay ny atsika tsy mandeha amin'izany satria efa tsy fotoana ny prospérité intsony izao reny hoe méga church reny efa tsy reny intsony izao ny lamaody ary reny efa hitantsika tamin'ny 2020 reny nasehon'Andriamanitra mihitsy hoe midy daholo amin'izay tia fiangonam-bady ity reny hoe fanompoana anaram-piangonana reny efa lany manja reny hoe église traditionnelle reny efa tsy zantsony izao malaza finona indray ary zao le izy zao fotoana izao ny fotoanany hoe église de maison zany hoe mitsangana ao amin'ny tokantrano tsiraidray ny fiangonan'ny Seigneur ary le izy tsisy resaka système de religion ntsony le izy tsisy resaka fombampinoana ntsony le izy tsisy resaka anaram-piangonana ohatrany mahazatra antsika ntsony non efa tsy izay ntsony efa tsy reny ntsony fa ohatrany ahoana le izy tonga dia relation personnelle amin'Andriamanitra le izy tonga dia relation directe avec le Seigneur azonareo ve zay indray zao ny tendance amin'izao dia eo indrindra ny tiako hitondrana aminao hoe dia mba ahoana raha ny fomba hatongavana amin'io relation personnelle avec le Seigneur io inona ny tokony atao mba hampisy relation directe amin'Andriamanitra ny valiny dia tsotra be ny fahaterahana indray la nouvelle naissance rehefa nateraka indray ianao dia manana an'ireo rehefa nateraka indray ny olona dia manana relation personnelle amin'Andriamanitra ray rehefa né de nouveau ianao dia manana relation directe avec le Seigneur Yeshua ary ny tena important indrindra dia ity eno tsara ity rehefa nateraka indray ny olona dia afaka mahita ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy hoe mahita fotsiny tsy izay fotsiny fa tena hoe afaka miditra mihitsy afaka miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra azonareo ve tena teneniko anao fa za manokana rehefa nandalo tamin'io expérience io rehefa lasa né de nouveau rehefa niova fo dia tonga ho azy tao-tapoky tato ny fanehina hoe tiako raha mba lasa né de nouveau ohatra nahako daholo ny olona rehetra satria nahoana satria tellement le izy tena hoe lasa miaina ao anaty fitoniam-po lasa miaina ao anaty fihedanam-po
vivre avec la paix dans le cœur, vivre dans l'insouciance totale. Satria ny fanahin'Andriamanitra mihitsy ny tonga monina ao am-po ao, dia milamina ny fo. Dia vokatray dia milamina ny fiainana. Azonareo zany akory tsy midika hoe tsy misy tsony ny problema, tsy izay le izy. Fa rehefa tonga ny problema dia Andriamanitra no mitondra ny solution. Tonga koa ny solution dia vaovao azy le problema. Zany hoe ny différence raha oharina tamin'ny taloha da mbola tsy nateraka indray dia ity. Taloha rehefa sendra problema dia miadi-tsaina be, tena hoe losy ty nama, dia ataona zany anaovana an'ity, dia miadi-tsaina eo. Lasa ohatrany hoe mitolona contre an'ilay problème eo ny saina, satria ny ao an'eritreritra ao dia hoe problème égale défaite. Dia vokatray dia tonga dia kivy ianao, ohatrany tena lasa ratsy vitana zany. Azonareo ve? Fa zao amin'izay rehefa avy nateraka indray ka tonga ny problème dia tsy miadi-tsaina ohatrany tamin'ny taloha tsony, tsy izay tsony. Rehefa misy problème dia tonga dia manaiky ny fo hoe matoa ty problème ity tonga eto dia misy antony manokana avy amin'Andriamanitra. Tsy tonga foana ity, fa ity zany no lalana atongavana amin'ny fahombiazana. Zany hoe ilay fomba fisainana miatrika an'ilay problème zany dia tsy mitovy amin'ny taloha tsony. Taloha ny problème raisina de manière négative dia lasa mahakivy, lasa mahaketraka. Fa zao ny problème tsy raisina ohatr'izay tsony, fa raisina de manière positive. Satria io zany no lalana tsy maintsy handalovana, hatongavana amin'ny fahombiazana izay miandry ao aloha ao. Zany hoe le problème zany tsy zavatra ratsy tsony no andraisana azy, fa lasa endrika fahasoavana ihany koa le izy. Azonareo ve? Hitanao io fahaterahana indray eo anie ka fahasoavana omen'Andriamanitra mahimai-pona e. Zavatra azo mahimai-pona io. Nefa dia tena teneniko aminao fa tamin'ny fahasoavana anketra izay nomen'Andriamanitra anahako dia tsy misy atakaloko ny fahaterahana indray. Io ny tena hoe fahasoavana tiako indrindra. Aminahako dia io ny tena hoe fahasoavana lehibe indrindra. Ary le izy tsaroana ho azy, tsaroana matetitetika. Satria tena hoe expérience inoubliable. Tena teneniko anao fa tsy ary mbola niaina zavatra ohatr'izany teo amin'ny fiainako. Tsy haiko hoe inona reo ny teny azo ilazana azy, fa izay. Za so ira fa azonao tsara ny zavatra tiako lazaina. Dia zao amin'izay ary. Za zao tamin'ny nateraka indray dia efa 6 ans passé izay, tany amin'ny 2016 tany. Ary ny zavatra tsapako teto amin'ny YouTube teto dia nanomboka niakatra nisan'ny vidéo témoignage. Le vidéo en français sy anglais resako io. Dia avy eo tany ho any amin'ny 2017 tany amin'izay dia tena hoe nanomboka betsaka ny olona ny poste témoignage teto. Zany hoe azo tombanana à partir an'izay zany hoe niakatra koa zany nisan'ny olona nedy nouveau. Le izy manko ohatr'izao, ny olona anankiray rehefa nateraka indray dia tonga ho azy ao am-pony olona io ny fitiavana tianao témoignage. Automatique io. Ary io dia itovizan'ny olona rehetra nedy nouveau. Dikan'izay, rehefa mitombo nisan'ny témoignage dia azo lazaina koa hoe nitombo zany nisan'ny nateraka indray. Azonareo ve? Dia ity amin'izay ny tena miracle ino tsara ity. Nanomboka tamin'ny 2020 eo dia tena ny explosé ny témoignage teto. Il y en avait tellement ka tsy hita tsony izay ho jerena. Tonga manao vidéo eto daholo ty karazan'olona rehetrarehetra ty. Zany hoe ny explosé zany nisan'ny olona nateraka indray. Dia inona amin'izay ary no tiaka tongavana. Ny tiako lazaina anao dia ity. Nanomboka tamin'ny 2020 eo. Ny antsoina hoe saison de la nouvelle naissance. Ao anatin'ny tanterakitsika sao. C'est la saison kararoty. Ny dikan'izany dia hoe miakatra ny vokatra en abondance. Mamokatra be mihitsy. Ary ny vokatra dia inona? Olona miova fo. Olona ateraka indray. Izay ilay vokatra en abondance io. Za dia miteny aminao fa mahimai-pona tompoko ny fahaterahana indray e. Ary amin'izao saison zao dia tena miasa mafy ny fanahy masina. Miasa tsy akijanona, miasa andro aman'alina, mamadika ny fon'ny olona marobe eto ambonin'ny tany. Dia mitodika any aminao ary za hoe misy anjaranao koa ao. Tianao ve ny aina amin'ny fitoniam-po ohatra ny ainako amin'izao? Tianao ve ny aina ao anaty fiedanam-po? Tianao ve ny anandrana an'izany hoe vivre dans la paix zany? Tianao ve ny aina an'izany hoe vivre dans l'insouciance totale zany? Teneniko anao fa zany ny ainako amin'izao. Ary teneniko anao fa zany tena hoe fiainana milamina, mandamina sady milamina miaraka amin'ny Yesoa Hamasià.
Ary angazay fotsiny tsy zay fotsiny misy jackpot ngeza be ao dia inona aloha jackpot io le izy aloha tsy vola ary le izy koa tsy arena materiel tsy isy dika andreny raha oharina amin'ny jackpot io dia inona ary le jackpot tianao ve ny ahita ny fanjakan'Andriamanitra tianao ve no tafiditra amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany zay le jackpot ngeza be raha tianao reo dia manasa anao za hanaraka n'ity vidéo ty hatramin'ny farany ary tsy ity vidéo ty rery ihany fa mbola isy koa vidéo hafa izaraka aminao momba ny atao hoe fahaterahana indray mba hanampiananao hahatongavanao nedy nouveau amen nareo aloha tsy dia gaga fa zany zavatra resahako zany tsisy resaka teoria zany fa zavatra tonga dia azo tsapai tanana direct zavatra tonga dia expérience réelle zany zavatra hita maso zavatra azo raisin-tanana fa tsy hoe resaka teolojia nakabany ambola latabatra fotsiny hitanareo le fiarahana amin'ny Seigneur anie ka ohatran'ny hoe miaina ao anatina aventure io le sambokely io ary ny tsirairay dia samy manana ny sambokeliny samy manana ny aventurany ary ao anatin'io aventure io dia izy Seigneur izy ny guide mitarika anao izy no gérer ny zavatra miseho rehetra hatrehanao ao anatin'io aventure io azonareo ve dia zao amin'izay ary zany aventure zany dia misy fiatomboany ary io fiatomboany io le fotoana io le moment iaonana voalohany amin'ny Seigneur c'est à ce moment-là la première rencontre réelle avec Yeshua za zao dia tena teneniko anao fa tao anatin'ny finoana kristianina zany ny taizany nanomboka tamin'ny batisa dia avy eo nianatra sekolalady dia avy eo nandalo tao amin'ny skoty tao amin'ny tily dia avy eo nianatra mpandray dia lasa mpandray fanasan'ny tompo fa reny rehetrarehetra reny dia une partie du chemin mitondra makany amin'ny fionana amin'ny Seigneur zany hoe sombotsombony fotsiny amin'ny lalany reny fa tsy ilay chemin tout entier reny zany ny chemin napetraky ny système de religion izay mampafantatra antsika hoe misy an'izany Jesosy Kristy izany izay zanak'Andriamanitra ny rahana tetỳ ambonin'ny tany mba hampiavana ny olona rehetra amin'ny dadany ary indrindra mba hirachete ny fahotan'ny olona rehetra amin'ny rany ohatr'izay le izy fampahafantarana karazana introduction fotsiny no entin'ny système de religion dia tena teneniko anao fa tao anatin'ny reny rehetrarehetra reny za dia fombafomba fotsiny ihany natao fa tsy nisy fionana tamin'ny Seigneur tsy nisy rencontre personnelle avec Yeshua na indre mandeha aza azonao ve aleo aloha azava tsara fa ny anahako ny ohatran'izay fa tsy voatery hoe hitovy amin'izay daholo ny any olona rehetra possible mety misy kristianina tao anatin'ny système de religion tao izy niona tamin'ny Seigneur ohatr'izay koa ny athée olona tsy mino an'Andriamanitra olona tsy piditra am-piangonana sady tsy miditra anaty système de religion nefa dia betsaka amin'ny athée no mandalo an'izany rencontre personnelle avec le Seigneur zany ary tsy ny athée irery fa ao koa ny musulman sy ny olona hafa fonina rehetra reny olona reny koa dia miexpérimenter an'io rencontre avec le Seigneur Yeshua io nefa reny tsy kristianina teneniko anareo fa feny témoignage momban'izany eto amin'ny YouTube eto misy amin'ny teny frantsay ary ny tena be dia be dia amin'ny teny anglisy raha mba te hijery ianao ary tena teneniko anao fa ny fahaterahana indray anie ka tsy ho an'ny kristianina rery fa natao an'iza ny fahaterahana indray dia natao an'ny olona rehetra izay efa voasoratra ao anatin'ny livre de vie ny anarany tsy voatery kristianina daholo ireo olona rehetrarehetra ireo fa rehefa voasoratra ao anatin'ny livre de vie ny anaranao dia tsy maintsy tonga miaona aminao Yeshua hamasiaha mba hampatonga anao ho né de nouveau azonareo ve izay anie no asan'ny Seigneur Yeshua miaraka amin'ny fanahy masiny hitanareo reny 3 ans et demi tany Israël il y a 2000 ans reny lancement de son projet fotsiny reny ary tena ny débat mihitsy nandray anjara direct il a mis la main à la pâte landrora nitory ny fibebahana tamin'ny Jiosy tatabava na hanambara ny vaovao mahafaly sady solakapa ny tety an'i Israël impirimpiry izy nivezivezy Kafarnaum à Jérusalem 190 km ny aller amin'ny 380 zany ny aller retour ary dia nefara tamin'ny fahafatesana mihitsy moa aza satria ao anatin'ilay projet de Dieu dia izay no asan'ny Seigneur dia avy eo izy lasa niakatra tany an-danitra iny anie satria efa lancé amin'izay le projet efa bien rodé ny tetỳ tany ny mpianatra efa nahazo ny fahalalana izay ilainy amin'ny fanohizana mission ny fanahy masina dia efa nirotsaka tamin'ny zareo
dia avy any an-danitra amin'izay ny seigneur no mipilote ny fandehan'ny toy amin'ny projet de Dieu rehetra, satria tsy Israel rehetra ny tanjona fa izao tontolo izao. Azonareo hoe dia tena lazaiko anao marina fa amintsika amin'ny teny izao dia tena miasa mafy ny fanahy masina. Jour et nuit sans s'arrêter, mahamadika ny fon'ireo olona rehetra izay mbola tsy nateraka indray, izay manana ny anarany ao anatin'ny livre de vie. Satria ireo olona rehetrarehetra ireo anie mila tonga né de nouveau daholo ireo, izay ny Seigneur va afaka miverina eny amin'ny raha ho any lanitra. Le izy anie andeha hijinjan'ireo vokatra ireo ny antony atongavany, donc mila matoa tsara le vokatra vao tonga ny mpijinja. Azonareo ve? Dia aleo iveganako amin'izay ary le hoe ohatran'ny ahoana tamin'izaho nateraka indray. Tena teneniko anao fa tadidiko tsara io daty io, tadidiko amin'ny antsiprieny, ohatrany voamaliny detay an'ny zavatra rehetra niseho. Satria tamin'izay fotoana izay nandray ny baptême de l'Esprit Saint. Ary io arak'ilay efa nolazaiko teo dia hoe événement inoubliable io, tena tsy mety afaka ao an-tsaina fa tadidy foana. Mbola hanao video momban'izay izaho manaraka Tantaraiko ny zavaniseho fa ny tena tiako marihana androany aloha dia hoe ny andro sy ny fotoana izay ionana amin'ny Seigneur dia tsy fotoana anodina banal fa fotoana tena spécial be. Ary mety tena hoe fanan'ny Seigneur atao ohatr'izay mihitsy ilay izy, amin'izay tsy mety adino. Azonao ve? Izao manko io fotoana io io ilay jour de nouvelle naissance io. Eo izany manomboka ilay fahaterahana indray. Dia izao aloha, ilay izy aloha tsy vitandray andro tsy vitandray andro fa arakaraky ny olona. Misy olona mety hoe 1 an ny azy. Misy olona sasany mety hoe maharitra 2 ans. Fa ilay izy aloha farafahalavany tsy mihoatra ny 3 ans et demi. Tsy mihoatra ny 42 mois, maximum zany 42 mois. Mbola ho azavaiko anareo manaraka hoe izao amin'ny Baiboly no milaza an'io rehefa tena mandalina azy tsika. Dia izao amin'izay, io date de nouvelle naissance io no andro hiatombohan'ilay aventure anao miaraka amin'ny Seigneur. Eo izany ny départ amin'ilay aventure, lasa amin'izay ilay sambon-kelinao naviguer tout droit vers le large. Azonareo ve? Za zao vao miresaka momba ny hoe sambon-kely de sûr za fa tonga dia tonga ao an-tsainao ilay histoirana inona moa iny? Ilay histoirana tafio-drivotra nahazo ny mpianatra tao anaty sambon-kely iny. Panika be ry zareo tao anaty sambon-kely tao. Satria dia tena hoe natopatopan'ny onja sy ny tafio-drivotra teny, malmené par le vent et la vague. Zavatra ohatr'ireny manko ilay antsoina hoe épreuve. Izany hoe fitsapana hijerivan'ny Seigneur hoe ohatran'ny ahoana ny tanjaky ny finoan'ilay olona. Azonareo ve? Ary teneniko anareo fa tsy isan'andro no misy tafio-drivotra, non, tsy isan'andro mihitsy. Tao amin'ny filazana tsara tsy mbola misy mihitsy hoe isaky ny mandeha sambon-kely zareo dia tratra ny tafio-drivotra foana, tsy isan'izany ao. Dia ohatr'izay koa ny zava-miseho amin'ny sambon-kelin'ny olona rehetra ateraka indray. Ny épreuve tsy maintsy misy iny fa tsy isan'andro. Azonao ve? Izany hoe ny ankamaroan'ny fotoana dia milamina io ranomasina io. Indraindray mety hoe kalma be, indraindray mety misy manonja kely. Fa à travers n'iny onja-kely iny dia azonao atao tsara ny minavike. Ary teneniko anao fa raha tsy misy onjany io ranomasina io, fa kalma be ohatrany amin'ny piscine, dia tsy misy plaisir azonao ny minavike amin'ny ranomasina. Tsy misy onjako, donc tsy misy adrénaline koa izany. Tsy misy zavatra hotolomina, donc tsy misy fahafinaretana azonao ny mitondra an'ilay sambon-kely. Ilay izy anie manko, reny onja-kely reny no mipimenter an'ilay aventure anao ao anaty sambon-kely ao. Azonareo ve? Dia tena teneniko anao fa ohatran'izay aventure anaty sambon-kely izay mihitsy ny aventure miaraka amin'ny Seigneur rehefa avy nateraka indray. Misy fitsapana ohatrany indray, izay ilay tafio-drivotra fa iny tsy isan'andro. Tsy isan'andro iny. Izany hoe ny ankamaroan'ny fotoana izany dia mandeha normal amin'ny fiainana. Mety hoe misy problème kely majinijinika na koa hoe challenge kely majinijinika fa voavary amin'ny problème ireny. Ary Seigneur mihitsy no mitondra ny solution. Izy anie tena mampiseho mihitsy hoe enao indray raha tsy misy anahako dia tsy tafavoaka. Ohatr'izay ilay izy. Ary teneniko anao fa isaky ny voavamy problème anankiray avec l'aide du Seigneur bien sûr. Na hoe isaky ny vitany misurpasser challenge anankiray dia iny ilay azahoana fifaliana, iny ilay azahoana satisfaction. Ary amin'ny maha-olombelona antsika dia tena ilaina iny satria iny dia mitondra élément positif izay miéquilibré contre ny élément négatif ao anatintsika ao. Azonao ve? Ary ny tena secret dia ity, enoy tsara ity. Rehefa avy nateraka indray ny olona iray dia tena miova tanteraka amin'ny fomba fisainana. Miova tanteraka mihitsy ilay état d'esprit entina miatrika amin'ny fiainana. Lasa ohatr'izao ilay izy. Enoy tsara ity.
Il n'y a pas de hasard, mais tout est pour le bien. Azonao ve? Averiko indray. Il n'y a pas de hasard, mais tout est pour le bien. Mialatsiny aloha amin'ny teny frantsay fa azontsika dika tsotsotra hoe tsy misy ny vitana fa ny zavatra anketra miseho dia mahatsara ny olona. Azonao ve? Anazavako azy dia izao, eny tsara ty. Za zany tamin'ny efa avy nateraka indray dia rehefa mandalo zava-miseho tsara, na koa hoe misy zavatra ratsy miseho amin'ny fiainana, dia ny andraisako amin'io zava-miseho io tsy hoe rehefa zavatra tsara dia hoe tsara vitana, na koa hoe rehefa zavatra ratsy dia ratsy vitana izay. Tsy izay. Fa raisina hoe raha zavatra tsara no miseho dia ara-pasoa ara-patsara. Misaotra anao Seigneur. Ary raha zavatra ratsy dia ny fandraisako azy dia hoe ao anatin'io zavatra ratsy io dia mifono ao anatin'io dia misy zavatra tsara ao. Fa amin'ilay fotoana isehoana iny aloha dia ilay zavatra ratsy no hitako eo. Dia misaotra anao Seigneur satria za dia mino ary tena matoky fa ao aoriana kely aho dia ho azoko amin'izay hoe inona ilay zavatra tsara no fonosin'io zavatra ratsy eo. Azonareo ve? Izay ilay hoe tout est pour le bien. Sao aloha dia misy aminareo mieritreritra hoe be resaka koa ty zako amty izany fa aleo faranantsika eto aloha ty vidéo introduction ty. Fampidirana fotsiny iny fa amin'ny vidéo manarakitsika tonga dia mikatroka direct amin'ny Baiboly. Ary tonga dia hidirantsika mihitsy hoe inona no lazain'ny Baiboly momba ny fahaterahana indray. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Soyez bénis. Amen.